Imena maso valiny natao tantarindromiseho sanganasany R Stefanuela ovelomny Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanandotosa Rima ny fanantenana fizarana faharoa sady farany ao dia marerapida retsy ry zandry ny fiara dia andao malaky fa ho fato ihany ny zanako a eny tompoko efa velona ty fa hainao sa zany hitondra azy ho eto letsy aloha tena tsy ao mihitsy aho zany dia somary tairitairo ihany fa sao taraika eny ary fa na dia zany aza dia mitony ihany aloha ianao raha andrahoana tsy mora ny ady miandry antsika any ny hoe ho tony tsy ho tony amin'izao zava-mitrango zao mihitsy aloha e mila mahita anjanako aho zao rehefa hitako izy dia izay vao ho tony letsy a fa ahoana aloha mipakadaka antsika azy ihany zany ka rehefa tsy tolo-batana ihany zany a dia inona moa fa tsy ady ady ary rehefa tonga hiazo lavintsika roalahy dia hoentiny lany fiara fa zany dia taksi borosy makeny rehefa tonga eo Ambatolampy lahy dia mandehany any amin'ilay hotely nivatanantsika tamin'iny tia vola ampiasainy lahany ary tsy mahazo mihetsikehtsika eo lahy raha tsy tonga izay mianaka mazava izay tompoko ary ahoana nefa raha araka ry zareo indray ty fiara ty vao miditra eo Ambatolampy lahy dia ampidiny daholo ny fitaratra dia mila kalma tsara fotsiny lahy tsy hisy afantatra ny lahy zany eo lamina fotsiny saingy ny laharany fiara ane ka atahorako ho araka ry lerony fa tsy hitany lava e zale nanolo azy teo fa milamina ny amin'io fa aza be fanahina ho zafady rangaha dia hinona moa zany fa tsy zay zay mirary soa ny dianao a zany mba handresy soma tsarako misaotra lety zandry ahoana fanapa-kevitra lahy tsaro ny fampijaliana zanako fa avitolo-batana afaka 20 minitra tonga mitobinareo ao ay tolo-batana ihany la no ny farany miandry any lahato ary zay tonga dia asorapedany le maro kapitenina fa mialano mibabo fa babo iza fa le lehibe andalo inona mafalety cause vrai hoe kozy aina naiky ihany dia ho hitany tsara amin'izay ary zany mandray ny valiny natao zany ka andao ary antsaniry zalaingana aloha tsika sainao aloha samy miantsakina dia vetivety afaka 20 minitra mantsy olona re dia ho avy eo ka andao ary tonga dia miomana tsara tsika fa handray vahiny androany mandrety jeratrika oka jeratrika kapiteny Lucy anao ny fitenenana ho andrehetra jeriatrika izao ny fandaminana araka nefa fantatsika dia ho avy tolo-batanato izao ny lehibe ny daliny koa izy natsoina hoe randrahoana na koa hoe imena maso ka noho izany militsika mivonina tsara fahandrayana azy ka samy ary tsika maka sisiny tsara daholo aloha oray sao dia ilay kalavony ao ane letsy ry zandry mba halaivaka aty aloha eny tompoko tonga dia tapeny ny vavany dia sao raha vao miditra amin'ny ovavady be io ilay randrahoana iny ka hamonjy ny zanany eto ampovoany eto tonga dia nareo enina amin'ny rahalahy ireo ny mandray azy ary avy dia peto menoto ny tanany mazava zay ao petra eto letsy iny ry zandry aleo eo
Rehefa azon'izy enina amin'ny rahalahy kosa le lehibe ny dahalo dia ianao indray no mitipitra an'ity zanany ity ho faty any. Mazava izay? Mazava taonako. Ary rehefa maty kosa ity zanany ity dia hodorantsika velona any amin'izay ilay randrahona iny. Efa be loatra izay ainana fony ho izy izay mantsy. Mazava ve? Mazava izay. Ho an'ny rehetra, jery atrika! En position! Imiditra iny izy, miomantsika. Voray moa kapitaine. Manaja molentinao. Midira lesy fa tsy molentina eo Eny ary tompoko. Ny zanako maro. Tsy rariny kosa izao anaovanareo an-janako izao Ary mikisaka letsy fa aza mifampitazotazona ary zandry Mba hitany letsy Io lesy ry zalata zomy fa izay olona kely anankiray ve dia tsy voatazona olona enda. Io ampio ry letinao. Tsy ataoko vita mora kosa aloha izao anaovany lisany an-janako izao Anenina nefy ianao Ary rehefa mitsapa ihany lisany dia mataty re Oale ty fa ahoana kosa varandrasa rivotra be zany ry kapitaine. Marina raha tsy vovoka amin'ny masoko le aza. Tena tsy mahita ninninina tsony. Aiza izy teo aiza izy teo kapitaine. Anapitra ny zanako aloha izao Ary dia efa miomana tsara fa handray ny valiny nataonareo Ary tsy misy atao fafa be ny lisany. Ito malaky efa vady olo izany fa tsy misy mivoaka izany Ka tena tsy mahiratra tsony no masoko ry kapitaine. Tsy mahita an'izaniza tsony aho Lety dia lasa madidio any ve izany kalafony Lasako ny zanako ka Ary veloma mandram-pianonareo Dia ifampitady etontsika raha izany letsy Ary tsy misy matahotra ny laza mihitsy eo. Androany fotsiny anisany indrivotra sy varatra iny ka tsy afananoatra fa mbola ho avy koa tiany anjara Allah. Ody letsy Rebila. Randrahona azy vony. Inona ny mahagaga an'lahy eo Ao ampandrosoy aloha izay fa reraka zany. Eny tokoa. Mandrona nareo Ohatra fa manino ny vony izany randrahona. Tena tsy haiko letsy fa reraka loatra ny fahitako azy Ao aloha dia adabika eto am-pandriana eto izy. Fa tsy mbola handeha ve izany aloha tsika ka. Sa mbola hijanona eto ve? Tsy maintsy tsabo anjanako letsy aloha. Marary Marary izy io Ary salama tsara izy izay tsika vao afaka miala eto. Dia ahoana nefa raha ho tonga avy an'ireny zandary ireny ato indray tsika ka. Dia miady ry zandry Inona ary ty be fanahiny ity? Ka lasa fitsaboana ao anaty ady ane ilay izy randrahona Maninona nefa raha miala eto tsika dia miakatra any Antananarivo aloha dia any izy nitsaboana ka. Sa tsy hitanao hoe hevitra mitombona be ve zany anazy Tena ohatra mety tokoa izany hevitra lahy zany Dada Rebila. Zanako Andray anake. Manao any ianao mademoiselle. Marary dada. Arara daholo ny tenako rehetra. Tena reraka mafy zany. Tsy tiako saina akory anaka ny zavatra nahazo anao Nefa aza matahotra ianao fa raha mbola very leto dia ataoko tsy misy hafa miala izay rehetra nikitika anao. Mandeha ny fotoana ry izy mianaka. Tsy aleo ve dinihana izay tokony atao Eny tsy ry zandry Rehefa nodinihako ilay tenina teo dia ndao tokoa tsika hiakatra ny Antananarivo dia aleo any izy nitsaboana. Dia ho Antananarivo ve zany tsika? Eny anaka. Ary miomana letsy ry zandry fa ndao ndeha malaky aloha fa mikaroka antsika fatratra ny izay ry zalahy Voray lehibe. Atoriana ato ny zanaka dada Ao letsy vao barabara ny fiara ampidirako azy dia mba malaky moa letsy Eny re toboko. Ka ho ary
Ampidiro izy. Ao dia miakara amin'izay lao amin'ny devant dia ataovy tanina amin'ny basy ilay mahery vaika mihitsy ampiasaina. Io ry zalahy, io fiara-miomana ny haingo io mihitsy fa avy de raharaha foana aloha dia nisao mbola tsy metsika izao. Io ary rehefa nahiko fa efa tafiditra anaty piara tsika vao tonga izy zalahy. Tena mitifitra sady manantana ane izy izany e. Tsy makaiza ary tsy mahasakana ny diantsika nefa izany e. Alasitsika izao. Ary tena fiara tsy laitram-basana izany ry kapiteny e. Dia inona natao? Ao mikisary zalahy aloha fa tena hitsaha fiara aloha izany a. Sady tonga dia tsy akitsitsinitsy izany le aza. Raharaha fiaina aloha e, ny pneu nikendrena. Ary valio amin'izay ny tipitra raha mahita okazion ry zandry a. Oray lehibe a! Ary zany poaro matakazo e! Dia inona natao ry kapitena? Sao avela andeha fotsiny amin'izao avy ireny? Asa vidindry zalahy mihitsy aloha ny lalana miditra sy ny voaketo e. Dia andao malaky tsika manaraka avy aty aoriana. Aika nalika e! Hoay le aza tena midy anie ny lalana e. Tena tsy misy azo itsofohana intsony a. Eny tokoa. Dia inona ny atao amin'izao randrahona? Dia sanatria ve ka tsika no tratra ry dada. Ka alina fotsiny nareo mianadafa tsy makaiza io e. Io fa tsy afankofoka intsony. Ary atsy valana tokoa ny fiarantsika ry zandry a. Ho aiza eo intsony ty e. Dia ahoana? Ivoaka ve tsika dia anatony eny sa? Andao ivoaka e. Io ry zalahy, didino io fiara io. Io fa tsy afaka eo intsony io e. Dada, dia inona natao fa tena voadidina angetsika e. Kalma ianao anaka. Ary akipio aloha ny masonao dia tapeny mafy koa ny sofiny. Eny ary. Ary aleo aloha mpitiako amin'ny varatra any fiara iray mibambany io e. Ao ry zandry a, akipio ny maso raha tsy mahazaka lahy e. Andriamanitra sabena maty marina. Na izaho koa zany tsy mahita ninninona intsony ry kapiteny. Kaile ty e. Aiza izy teo e, aiza? Za fa lasa ry kapitena zany. Andao malaky aloha nasa tare dia hoenjehanany iny e. Ohatrany zotrany amin'ny arainy sy atany izy zany fa tsy mivily netsinanana. Andao malaky fa sao lasa lavitra eo iny ka tsy ho tratra intsony. Rendrika ny alina ity ilay zanako ao ohatrany tsy mitemy mihitsy a. Ie, tena rendrika mihitsy izy ko. Tena taolana sisa izy ity randrahona. Aleo mihitsy aloha izy atory. Tena mafy any ela tsy nahazo an'io zanako io ry zandry. Ila tsy ho tantoko mieritreritra azy maro. Na izany aza randrahona dia tonoho ihany aloha ny sainareo a. Ekiko hoe tsy mora fa mafy noho ny mafy izao zavatra mahazo anareo mianaka izao nefa na dia izany aza dia mizaha ianao mandamin-tsaina. Mbola enjana anie ny ady miandry antsika e. Eny e, dia misaotra an'na koa aloha tsy nanary ato anatin'ny ady sarotra. Efa eto be ny tsika ty. Eny tokoa. Fa mba tena mandeha kosa aloha ty fiaranao anankiray ity a. Lafo anie ilay tsy mividanako azy ity e. Zany ve? Fa zany aloha ihany ry zandry fa sao dia tokony hijanona kely aloha tsika hisakafo. Ny andro koa tefa mandroso maizina ihany. Dia ahoana nefa raha nisy nanaraka tsika ka. Izay vao tena ho raisy botsiny. Dia tsy janona zany. Sao dia maty mosary amin'izany lahy. Zany tsy nona na dia mbola tsy nisakafo aza ny rano tontolo e. Za koa azy zany ohatra mbola tsy te hisakafo zany mihitsy ko. Fa ivony izao tsy haiko hoe sao dia nona. Ka izy ary mbola matoroko. Fa aleo tonga an-tana mihitsy tsika vao mitady kala e. Zay mihitsy. Dia aiza moa zany tsika no hivantana rehefa tonga any? Sa avy dia miditra ao hopitaly avy hatrany ve? Misy hopitaly efa afaka mandray antsika any ka. Tena tonga ety avoloha ranga vao tratra le fiara le ty e. Nefa efa tena mba nandeha mafy any tsika nanenjika azy teo e. Fa tena mandeha tokoa aloha zareo e. Jereo raha tsy tena misosa ohatran'ireny iny ireny.
Dia inona aloha izany no tena ho ataontsika ity e? Sa manaraka fotsiny aloha? Aleo arahana fotsiny aloha e. Sura mantsy fa andeha hitondra an'ilay zanan'nympitehanareo iny tsabonindreo. Dia ahoana izany nataontsika? Dia arahana fotsiny aloha hoe aiza ny hopitaly hitondrany azy e. Dia eo amin'izay hopitaly hitondrany azy tsika no manao ny aksion. Rehefa tsy tratrantsika eo ireo dia efa tsy ho tratrantsony mihitsy ngamba. Mila mitady fiara-miasa amin'izany dara eto Tanàsy sy ny dokotera ao amin'ilay hopitaly Ivatanan'ireo izany tsika raha azoko tsara. Atsika raha teo koa 5 fotsiny nandeha nakaty. Kalma fotsiny ry izany fa vitantsika io a. Hitako eo foana niketrika anaovana samby dokotra an'ilay mena maso be io sy ny zanany fa kalma fotsiny ianao. Dia mahatoky anao zaniko. Iny fa nivily etsy amin'itsy poliklinika ambany itsy. Tsy avy dia mivily aloha tsika fa mody manony dia aloha dia ahodina ny fiara rehefa etsy aloha etsy. Ary makasisiny avy eo miasure azy tsara hoe tena nijanonao ve sa tsia. Tena potika ilay tsy nohavinjanako ry zany. Nompitehan'ilay tsy banina isan'ireny. Mafy amiko loatra zao mahazo anay mianako izao. Ka noho izay Randrahona. Aok'izay fa tena tsy zakako mihitsy. Fa dia nahoana loatra re no ampitondrainao sioka mavesatra toy izao e. Nahoana e? Randrahona. Mahereza ho aho. Mahereza ianao. Ka mafy loatra kosa nery izany re. Eny. Aizaka tsy afaka hiteraka tsonona ny zanako. Noho ny vony sy ny daroka mahery vaikany ataon'ilay toby tsy vaniny. Mbola niampy ny fandolanana ataon'ry tsy vanina isan'indray koa avy eo. Sady tsy mba olona ray fa olona manjatony a. Ay, efa tena tapahoatra kosa izao e. Tena miondrika tanteraka Randrahona. Tena mafy sy manohana vo kosa aloha izao ato mafy. Hatrehan'izao e. Na zaza tena malahelo mafy azy mianaka mihitsy. Randrahona. Ahoana loatra? Tena miangavy anao a. Aoka re ianao mba hay andamo-tsaina aloha manoloana an'izao zava-misy izao e. Mbola betsaka sy sarotra mantsy ny ady miandry antsika ka sao dia manino koa ianao. Enona tsy a. Aza matahotra lahy fa haiko mandamina ny saiko e. Dia misaotra ihany koa ny amin'ny fampaherezana. Fa mandehana aloha lahy misakafo fa sao nao neo e. Tia ny voly ty. Misaotra. Ary ireo tokoa hitady sakafo fa ohatran'ny tena efa noanako. Fa saingy andao aloha tsika sy ianao mba hiaraka raha mety. Tsapako mantsy fa noana koa ianao izao satria efa hatry ny omaligna izy izay no tsy ny sakafo e. Tena mbola tsy te hihinana mihitsy ilay tsy afa mandehana. Tena miangavy Randrahona. Ndao rehefa raha maninona eo anie ianao ka ho sahirana eto tsika e. Eny ary. Mandehana andraso etsy ivelany etsy aho. Hiteny amin'ny vony aloha fa sao dia mba te hihinana zavatra koa izy. Io fa misy herika azo hidirana ao amin'ny hopitaly ry kapitena. Reny izy mitsamina fa lasa kely. Mety andeha hitady sakafo angamba. Fotoana fanararaotana izao fa andao malaky e. Tonga dia any amin'ny tompona andraikitry ny hopitaly no manantona. Dia ahoana nefa no lazaina any aloha e? Tsotra e. Lazaina aminy andinindininy mahakasika an'ilay mena maso. Avy eo mitady fiaraha-miasa aminy tsika mba hisamborana azy. Okey ary e. Ary andao aloha anontaniana ty dokotera ty hoe aiza no misy an'ny tompona ndraiky tamin'ity hopitaly ty. Azafady dokotera. Aiza kay misy miborony tompona ndraiky tamin'ity hopitaly ty azafady? Deuxième étage, porte 13. Ay, ao amin'ny deuxième étage dia porte numéro 13. Ok, ary misaotra dokotera. Andao ry kapitena.
Anda malaky ary fa mandeha ny fotoana e. So koa reny miverina tampoka ka ho tratra eto tsika. Ka zay anie ho ahy. Ty le porta tres fa ao aloha dondomina. Tsara petrapetraka tsara aloha zany izay ny teny amin'ny hôpitaly e. Miandry taopy sisy tsika dia azotsika mifandresena. Fa mila kalma tsara tsika fa tsy ao mikoropaka mihitsy aloha. So mantsy ka ho tratran'ny ody mahery eo ndraika loza. Tsy mahazo misehoseho mihitsy aloha tsika dia milamina io e. Raha vao hitany eo mantsy hoe manaraka azy aty tsika dia votsitra daholo ny plan rehetra. Ka tsika avy moa dia hoe hisehoseho aninona e. Fa ny ahy zao nahiko dia ilay ody ratsiny ihany no atahorako mafy. Ny ankoatr'izay indray tsy makaiza firy eo ry kapitaina. Zany ody ratsy zany le tsy ry zandrina mahery taky ninona aza rehefa sendrany tampoka tsy mahavita ninona. Matahotra ihany ako. Tsy inona koa ary ty lieutenant katahotra kely ty e. Efa hoe tsy makaiza eo intsony ho ary eo. Ary raha vao tratratsika eo ireo dia tonga dia ho dorana velona any. Le mena maso indrindra aloha no tena tonga dia dorana fa mandreraka betsy. So mba tsy mety koa zany ry kapitaina. Tena marina e. Ka zany ny sahaza ninona mety na tsy mety ry zandry e. Ohatry ny tena miseho azo mafy mihitsy mantsy le ry iny. Aleo ho dorana any ahitana azy tsara hoe mafy ve sa tsy mafy. Dia tonga ny ambato lampy zany tsika fa ho dorana izy sa atika. Tonga dia atika. So mantsy iny manjavony ena mpandehanana eny indray mandra-pahatonga ny ambato lampy any ka zay vao rara. Dia aiza ho aiza ty zany izy no dorana ka. Ery amin'le fandorana karaha ny ery e. Raha vao azontsika samby dokotra ao iny rapitsoalina dia fatipatorantsika ny tena Andriamanitolo tsy afa hikofoka intsony. Dia hoentintsika ery amin'ny fandorana karaha ny ery amin'izay. Rehefa izay dia vitatreo ny tantarany. Ny fiainana ankehitriny ve tsy mba misy fitiavana izany intsony. Volona aloha vao fitiavana, volona aloha vao famelan-keloka, ary volona aloha vao fihavanana. Ohatrany lasa marary tampoka teo koa izany lohako izany ry zandry a. Io anie le efa nilazaiko anao teo hoe mba halamino aho isainao io randrahona. Tena tsy tantoko intsony le tsy ry zandry fa marary a. Randrahona! Ahoana izao le ty? Randrahona, loza inona re ty mahazo anao ty e? Randrahona, mariavy ianao e? Eo randrahona. Mila farak'izay natao anatiny teo ampitalitinareo fa misy mitady anao samby dokotra. Fa iza nefa ianao e? Tena tsy tadizinao intsony tokoa feoko nefa tsolan'izany famela fotsiny nareo tato dia zay. Eny ary tompoko. Randrahona, randrahona, mandre avy ianao e. Randrahona ho aho. Fa misy inona rebila? Fa naninona koa e? Nilaza narary andoha ianao ty tonga dia nianjera. Eny tokoa. Zay vao tadidiko. Fa misy inona randrahona? Mitsangana dia ahorona malaky ny entana dia andaotsika andeha. Randrahona, fa misy inona? Tonga dia tafatsangana ohatran'ireny tsy naninona ireny randrahona le ty e. Fa misy inona koa ary? Izay saiko atao aloha ry zandry atao a. Dokotera, ampivetivety ianao e. Hitanao dokotera? Basy tsara fany ty atanako ty a. Ary tsy misangy aminao mihitsy a. Fa loza inona re ty ataonao ty randrahona? Ary ela be zany fa esory daholo ireo fanafody mipetaka amin'ny zanako ireo e. Malaky ianao e. Zay dia elan'izao makany anaty fiarana izy e. Dia mamalakilaky raha ngaty a. Vitaiko any ela e.
Allô? Miaraba dokotera. Ahoana milamina tsara? Ahoana tsara hoe ry dokotera? Lasa nitsoaka? Lety de maninona na marany sakanana? Tsy te alalan'izany a dokotera. Ary miomana fa ahita amiko tsara ianao androany. Olona mandreraka Fa ino ty mampisafoka be ry kapitenina? Angatsy loza ry zandry fa lasa nitsoaka tao vao zao hono le mena maso a. Mba ataovy matotra koa le ty fa inona ho zany nampitsoaka anazy tao le aza? Tena mivadian'ilay dokotera tsy vanina tao tsika ry zandry a. Fa ahoana kapitenina? Aiza koa nisy an'izany hoe lasa nitsoaka fotsiny tao zany? Nisy antony tao matory hoe lasa nitsoaka e. Ary za siora fa tsy nitsoaka zany kory reny fa nalefa le dokotera tao mihitsy. Tena dokotera tsy mba azo raha miasa mihitsy raha iny. De inona zany no ataontsika e? Andao aloha andehanana any mihitsy le dokotera any amin'ny hopitaly. De terentsika fotsiny tsotro zao ilazan'izay nalehany reny. De ahoana nefa raha ohatra ka hoe tsy misy idira le dokotera kory ny nandehanany ka? Tsy misy an'izany lesy fa ndao a. Ary rehefa miseho mafava tsy mety hiteny koa ireo dokotera eo dia atao amin'ny mahainga anazy io hopitaly io. Mianatra ny manome rarin'ny olon-dratsy fotsiny mantsy. Ary mba malaky lesy fa ela be. Mandeha ny fotoana e. Ho avy re tompoko. Andrasy fa mbola mampiditra kiraro kely vetivety a. Ny fiainana ankehitriny ve tsy mba misy fitiavana zany trony. Volona aloha vao fitiavana. Volona aloha vao famelan-kelo. Marary dada. Volona aloha vao fiavana. Marary daholo. Tena kory manolo. Ok izay re zanako fa kely tsy dia ho tongotsika. Ony a? Dia makaizana zany tsika ty amin'izao ka. Aleo mitady hopitaly hafa milamina mihitsy ka. So taraiky eo indray tsika. Tena miakatra be anie zany hafanana izany randrahony. Toy izy foana aloha fikopakopahana azy. Sady efa kely anie sisitsika dia ho tonga. Dada ho. Rony a? Fa maninona e? Sy dada e. Zala dada fa aiza moa ianao. Ito re anaka. Azy lozana. Tena marary letsy ny zanako ry rebila. Tena ila tsy ho tantoko ny mandre ny mpitarainana. Marina e. Mitondry aloha ianao randrahona. Mitondra fiara anie ianao e. Sady izay tena mandeha mafy be ka sao dia ahita loza avy eo indray tsika ko. Efa tonga ny antsika e. Ale ty e. Tena mbola mety koa ty vavahady ny hopitaly ty marina. Tsy mivoa ve? Mivoa io ka. Aleo aloha klaksonena. Fampiry tokoa aloha zao e. Andraso e. Amin'ny folo latsaka folo. Tena alina ihany tsika vao tonga tetỳ a. Iny fa nisy namoa vavahady ka. Aleo eto no hijanona. Ao zany ianao no mitaridarana fa aleo zay hitondra azy. Kando malaky ary. Efa tena kely zany heriny zany. Zandra, mila dokotera malaky zay e. Malaky fa tena urgent be ty a. Ka nanahoana hono izy tao randrahona? Toa ohatrany miondrikondrika izany fotsiny mantsy ianao avy any. Tena mbola tsy fantatra retsy a. Fa ahoana? Mbola tsy azo hidirana mihitsy ny ao aloha e. Tena mitaitaina fatratra zany randrahona. Mba marina moa. Marina raha tsy manazavatra hafa mihitsy zany saiko izany. Mora mitsabo aloha tsika izao e. Dia mila manana fanantenana foana. Izay indrindra aloha ka. Fa zany eo ihany randrahona. Inona zany tsy maintsy nialantsika tany amin'ilay hopitaly nisy antsika teo iny fa mbola tsy azoko mihitsy hatramin'izao. Tena tsy mijanona manenjika ary mikatsaka fatratra ny hamono ahy ireo zandary ireo. Ary dia tena nanaraka taty mihitsy ry zalahy. Fa ny tsy azoko anie
Fa iza no niteny anao an'izany? Sa hitanao very zalahy? Azoko tsindrimandry ka. Ay, Efa saika anao samby dokotra antsika tao amin'ilay hôpitaly iny ny reny teo e. kôzy ve le ty e? Tena enjana indray nge zany e. Tena misy olona mitady raharaha amiko mihitsy ao Ambatolampy ao ka. Ary avela ho sitrana tsara io izany koa dia ahita tsara n'izany ranondrahoana mena maso izany ireo. Dia ahoana nefa raha mbola mitady antsika eraky ny hôpitaly aty ry zalahy zany? Aleo izy tady raha mbola mazoto e. Ry zalahany izao tonga amin'ilay fomba fiteny hoe manenjika alika e. Izay ihany fa miantso antsika ry dokotera ry zandra. Eny tokoa, andao malako eny. Sa mantsy misy fanafody ilaina maika. Dia inona zany nataontsika ary kapitena? Aiza ireny olona ireny amin'izao fotoana izao? Sura fa lasa miverina any Ambatolampy ireny e. Noho izany dia tsy maintsy miverina any Ambatolampy an'io alina ihany tsika. Ka tsy aleo kosa ve nama mba miandry maraina? Andro efa amin'ny 12 sasany alina anie izao e. Dia izao ve ianao vao hiverina any Ambatolampy tsy angina be ny lalana? Ka mijanona ianao maraina rehefa tsy andesao e. Za kosa tsy maintsy anenjika an'ireny dalo ireny ihany izao dia izao. Reny ve tsy efa lasa any amin'ny tobiny e? Zarany aza malalaka ny lalana izorana makany dia lasa izy. Tsy possible izany e. Mbola tena marary le kalavony raha le hitantsika tamin'ny kamera teo. Tsy maintsy mbola namonjy hôpitaly eo Ambatolampy ao aloha ireny. Ary ela be izany fa andeha ve nareo sa tsy e? Tsy hitako andehanana. Zay ve moa mba ho afaka ny an-damy baikinao fa tsy maintsy hoe manaraka izany e. Andahony lesy ry telo mitsamma hiala fa mandeha be koa ny fotoana. Aza mba mifanadroadro kely ry zany fa sao dia ataoko mahita ny tsy fahita eo a. Tsy manadroadro izany za fa milaza ny zavatra marina ka. Sa azonay lavina ary ve izany mibaikinao ka? Andao andeha rehefa andeha ka. Io dia mareo malaky ny fiara ry zany dia andao hiala fa maraina eto ihany ny andro a. Tena very tanteraka ny hevitro ry zandry a. Dia mety efa lasa ny amin'ny tobiny tokoa ve zany ireny dalo ireny? Ka na reny a mbola nijanona Antananarivo, na reny efa lasa nanararaotra ny tsokanody any amin'ny tobiny. Fa inona re ty avezivezin'ny dalo ty nefa tsy mahita vokatra mihitsy e. Ka tsika aneo a tokony tsy avy dia niverina tatilo e. Tokony natao sava ao eraky ny hôpitaly Antananarivo talo reny, zay tsika vao miverina. Fa sao dia verinao fa 10 ihany ary na 20 ty hôpitaly eo Antananarivo ka hoe vitany hoe sava ao e. Fa sao dia verinao fa olona 5 koa ary nanao sava ao azy ao. Lasa mihitatra be izany resaka izany fa leo aloha ahodika. Tena ohatran'ny fanipanina mihitsy aho izany. Marina tsy lasa midepasy ny fahaizako mihitsy izao zava-mitrango izao ka very-hevitra tanteraka. Le tsy mba mahay fampiheny koa ny tena hitakolana amintsika ary kapitena e. Ianao mihevitra ny tenanao eo ambony dia manao izay pantatro fotsiny. Dia hany ka tsy mba miheno ny hevitra mihitsy ianao. Ohatran'ny mamofopofona famezy atsiny anie izany zavatra lazainao izany ary zandry e. Tsy fofopofony izany fa tena mametsiny anao mihitsy ka. Aiza ka tsy mba misy azaha fifampidiniha izany mihitsy ny ianao fa avy dia ny hevitra fotsiny tsy maintsy atao. Tsy maintsy tanterahana foana. Dia rariny ve izany ozy ianao e? Lasa ka. Tsy ianao io mihitsy ny tokony hanora amin'ny asako famitandrema. Izay fa raha-petso indray amin'ny verina eo. Dia ianao rery moa izany malala hoe reraka fa say dimy mirala kosa dia jerena fotsiny fa tsy mena permission. Mandehana koa nama rehefa hody fa aleo za hijanona fa tsy ohatran'ny fampirizariza be koa izy izany. Sitrany ihany ny zanako marina. Dada? Faly anaka. Faly mahitanao miramilana toy izao na dia feno fanafody mipetaka azy amin'ny vatanao. Inona ary ty ranomasy be ty e. Efa sitrana anie za e. Ka faly anaka. Ao aloha roako mihitsy izany zanako izany. Ndre izy mianaka marina. Iny fa horoan'ny randrahona eo amin'ny takolany vony.
Ary indro fa mipatrapatraka maneraka ny tavany vao ihany koa ny ranomasiny. Mba azonao an-tsaina ve izao zava-mitranga tao amin'ny hôpitaly izao hoe? Faharoviana izany tsika ary dadany moa. Efa mba te-haka rivotra eo amin'ilay seza-potitra ilay azo midoroboka be iny mantsy ako. Fa rehefa sitrana tsara ny zanak'daly dia moditsika. Ay. Izany Fa za dada te hisotro rano be Ay ve izany e. Mandehana ilay tsy ry izany mba hipitano rano any ity zanako ity Voaray lehibe Ity dia mba hitondra zavatra azo hanina ny ambiny. Eny ary lasa aloha izany. Mahazo toa nareo mianaka. Ary fatao lasa nahikely ho dada sy rebily izany. Raha mba fantatrao mantsy anaka ny adi-tsaina sy ny fitebitebena nazo any nandritra n'izay tsy nahitanao izay Eny mandra-pahasitrana anao toy izao. Samy vesy dada. Fa dada Ahoana anaka? Misy inona nga? Nefa hoako izao indray aloha ka. Aleo rehefa tonga any amintsika vao teneniko. Ny fiainana ankehitriny ve tsy mba misy fitiavana izany intsony. Vola aloha vao fitiavana, vola aloha vao famelan-keloka, ary vola aloha vao fihavana. Ndeha hody antsika ity izy mianadahy. Fa nga zany dada mbola nieritreritra ny tsy hody ka. Tena efa very fanahy mbola velona mihitsy anao io rainao io ry vony. No irenina azo anao reny ihany moa no nahatonga an'izany ko. Fa maninona koa zany izao raha mba atao hoe raitsika? Sa ahoana ry dada? Izay fanarahanareo mianadahy ireo mety daholo Le ohatrany hoe hafahafa be inge le izy ka efa le hoe lehibe randrahoana sy ny tariny ihany no mahazatra ry vony Dia mba mezaka kely lesy Eny fa mba mandehana ihany dada morana izany aza ka. Efa mandeha morany ahy fa le fiara mihitsy ny ohatrany tsy mety raha tsy mandeha mafy Aza dia miondana be eto atratrako toy izao renao ry vony azafady indrindra. Tena reraka be mihitsy Tena marina Ela izany. Tena raha tsy ampitiavana amin'ny rebily vony marina. Jery eo anie izany izy raha tsy minsista kely. Mampalahelo marina izy. Inona moa nefa ny olany? Olaiko tsara rebila ka raha izy ny safidy ny zanako moa maninona fa ty zanako hoe mba ho tia mirebilany nahazo azy efa nopira virain'ny olona manjaka. Fanampin'izany mbola tsy afaka hiteraka ihany koa. Ohatran'ny fanina tampoka izany. Aleo aloha haka sisiny aingana ka. Dada, ary tontsanina tampoka ianao? Eto koa fa ahoana? Aletsy aloha mba dimbiazo kely indray fa ry rebila. Fa ahoana randrahoana? Ohatran'ny fanina be tampoka teo ako. Izany ve? Eo ara fa hoentiko indray. Tonga soa ihany tsika ary dada sy rebila. Tonga soa izany tsika ko. Ary fa inona koa izany le tsy mampiteny andrebily eo ka? Ay moa anka efa tsy mba nanantena fionana feno fifaliana toy izao mihitsy ary reto indrindra fa tamin'ity tobitsika ity ry mademoiselle. Mafy an'izay adina trehana izay Fa noho ianao sy dada tsy mifanary dia tonga soa matsara ihany tsika. Ary aleo amin'izay izany lesy hoany fa ndao no avy indray no bajinina. Marina izany fa mandehana aloha ianao anaka mba alaminy kely aloha ny ao an-davabato raha tsy reraka be ianao tena mikorotana mantsy aoko. Tsika kosa ry zany andao aloha hiantson'ny salama izay dia andinika izay tokony atao. Eny ara ry dada. Dia inona sinina avy moa izany ilay tokony atao ry lehibe?
Iny mivompo efa tapiditra ao an-davabato ao. Ka mipetrara aloha alahy fa misy resaka kely ataoko amina vetivety. Resaka momba n'inona moa zay randrahona? Sorry re bila. Eny tompoko. Haiko fa manam-pitiavana ny lavony. Maninona? Ahoana tsara hoe randrahona? Inona ary ty tataitra ty e? Ka tena manaitra zany ko. Fa tsy efa tsikatra raha tamin'ireny fihetsiny sy fomba firesan'ny tany anaty fiara reny ary ve zany e? Efa somary. Eny e, tena efa somary tsikary tokoa aloha le fihetsiny tany anaty fiara reny e. Ary na zaza tena sanganihana mihitsy tamin'ny natono. Ka zao ry zandry Eny lehibe. efa fantatra lany zavatra rehetra nazo amin'ny fony. Tsy ho tany saiko eto tsony angamba. Ary tsy miafina amin'ny latsony koa fa tsy afaka ny hanome taranaka ny latsony izy. Ka raha tsy tia azony ireo zavatra rehetra mianjady amin'ireo alahy, tonga dia tsory aminy izany e. Fa raha toa kosa ka manam-pitiavana azy ihany lahy, dia tiavo sy ajaony zanako fa aza atao kilalao. Eny tompoko. Ao fa voaray ary misy isainy izay teninao izay lehibe a. Aza matahotra ianao. Ka tsetsasetsa tsy aritra fotsiny ny ahiny e. Fa andao aloha ny asa amin'izay no asiana resaka. Marina izany ka. Dia inona amin'izay ara hono izany no ataoko? Mandehany alahy diobo mivato fisaka, anaovana saotra sy anavoazam-panekena. Za kosa aloha hiantso ny zalahy fa maika tsika izao. Fa maika ho aiza indray randrahona? Maika amaly faty tsika ary zandry a. Amaly faty ny ray hoe. Vita somatsara iny ny fanatanterahana ny saotra sy ny fanavaozam-panekena. Ary tena isaorana ry zalahy reto fa tena mitondra namana betsaka mihitsy izy. Hany ka lasa nitombo aok'izany ny isatsika. Tena marina aloha izany. Ka inona indray hono izany niketrika manaraka lehibe? Inona moa fa tsy ny hanome valiny nataon'ireo zandary sy tafika ireo izany aloha. Iny vatany zanako miviravirainy tsy nanana ny antra iny aloha tonga dia tsy ataoko vita mora mihitsy iny. Ary ataoko mahita ny tsy fahita mihitsy izay rehetra nikasika an'io zanako io tany. Dia andeha hiverina any Ambatolampy indray izany tsika raha araka ny hevitra ao. Aninoneny e? Izy teo aloha no nametraka velam-pandrika mba ahazahoana antsika. Dia anjarantsika indray izao mametraka velam-pandrika mba ahazahoana azy. Ka ahoana izany ny atao amin'izany raha araka ny hevitra ao ka? Manao fanafiana totoapo aloha tsika. Ary dia haripadripantsika ataontsika mahita faisana izay mifanojo amintsika. Dia hoaizany tsy hanao opération ireo e. Tsy maintsy ho avy ety ireo rehefa maheno ny vaovao ratsy. Mazava izay fa andao izany atomboka raha alina amin'ny mission e. Na zany aza aza dia maika loatra ry zandry a. Ny ataontsika aloha izao dia andao metraka fandrika eraky ny tampo-tanety mba hampireventsika an'izay samy hiditra aty ireo e. Ao moa baiko ry zalahy itoanan'ireo entan'ireo eny ampita andrefana sy eny ampita varatra e. Voaray lehibe. Loza inona re ty mitranga aminao ty ry fireneko e? Marina raha tsy mampite hisitry belona mihitsy ty marina. Tena tsy ampifandraisana andraikitra no mahatonga an'izao ry kapitenina. Ka tokony tsika mihetsika fa tsy alina midaromaroma fotsiny eto. Hetsika nefa dia anao inona e? Andeha hitady fahafatesana. Tsy misy maty amin'ny andron'izany eo ry kapitenina. Ka dia andao atambatra ny hery hoentina miady. Fa tsy maintsy resy ary ravy tambazotro io raha mahay miray iny tsika. Oay, andraso aloha fa monsieur le ministre ty miantso anaty. Allô? Manaja anao monsieur le ministre? Eny tompoko, izy indrindra. Hatreto tompoko dia mbola tsy nahitana vahaolana mihitsy. Ary dia sao mandravarava sao mihitsy ry zareo. Tena efa miasa rehefa manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izay tompoko. Nefa raha vao mihetsika mahery tonga dia faty no hita. Ie, tena mila fanampiana izay monsieur le ministre, tena mila vonjy e. Ay, eny ary tompoko, misaotra anao? Ahoana ry kapitenina? Misy vaovao tsara e. Zany a. Andefa tafika miisa 300 ty hono izy raha piso anampy antsika.
Ary koa andefa helikoptera misy 5 sy fitaovam-piadiana mahery vaika. Tena vaovao tsara tokoa izany ry kapitena. Ary raha tsy rava amin'izany kosa rangahy io dahalo io dia efa tsy ho rava tsony mihitsy ngamba mandrakizay a. Mandeha ny fotoana fa tokony hainga amin'izay tsika. Dia ianao rery ve izany ny taritafika any ry kapitena? Ka tsy nandefa mpitarotafika mihitsy azy iziko. Inona no ataontsika io e? Nefa raha ny tokony ho izy izao dia izaho no mitarika ny eny ambony heliko. Aleo izao natao ary e. Menanao? Aleo ianao no mitarika ny eny ambany dia aleo izaho no hitarika ny eny ambony. Mety izany kapitena. Ary aza manahy ianao fa vitako io e, tena vitako io. Ho andrehetra jery atrika. Oka jery atrika. Koa satria efa lasalasa ihany ny fotoana. Iainga ato amin'ny toby ary tsika izao. Andeha hiady sy hiaro ny mpiray-tanindrazana. Ka sao ary ny fandaminana. Nareo zandarmaria avy eto an-toerana izay nitarihako. Sy nareo iraka nitarihan'ny lieutenant miaritra. Ary miampy anareo 300 lahy tamin'ilay vao tonga omaly. Miainga izao nareo. Ary lieutenant miaritra no mitarika anareo. Fa sika ambiny kosa dia afaka 4 ora vao miainga. Mila mifandray tsy tapaka tsika fa sao misy toe-javatra miova tapaka. Mazava ve? Iainy tompoko. Ho andrehetra jery atrika. Lasitsika izao. Mialana iny ny signal. Midika izany fa efa manakaiky ny fahavalo. Dia ahoana natao ry dada? Ianao aloha mandeha namidy any an-davabato ry vony. Malaky ianao. Eny ara ry dada. Ary namako. Eny ry lehibe. Amin'izao fotoana izao no anehoana amin'ny firaisan-kinantsika. Marina izany e. Anehoana amin'ny fahavalontsika. Ekeko hoe be noho ny vilintsika amin'izao fanapin'izany. Tsy mba manana fitaovana fombontsika. Ka anefa kosa dia manana tena fanesena. Marina sa tsy marina? Marina izany e. Marina izany. Akandao ary tsika iange. Dia aiza izany tsika no iandy azy ireo randrahoana? Tsy mandeha lavitra tsika e. Etsy ambany etsy any ka. Amin'izany no feona heliko maromaro fa manotona. Ndao zalahy. Ndao malaky fa efa tena akaiky ny fahavalo. Le fitaovana voatongo ireo aloha ampiasaina e. Ireo manko izao mahery vaika ireo tonga faran'ireo. Marina izany. Meo raha hainga na ary zandry a. Iare. Neny fa tena manao be fiavy be ilay izy izany. Ary aleo aloha tonga dia ho petahako amin'ity ny anankiray mba ho fampitandremana. 1 2 3 Iny mba fo tsaratsara mihitsy ka. Mbola aiza ny azo ny lisany e. Oka hitandriny fa tena nisy ray lavo sady ny heliko Lieutenant, mandre avy ianao? Mandre anao mon kapitena. Raha vao tafahoatra ny tendrombohitra misy anareo io nareo dia avy dia raharafy tifitra any. Miafokafona eo am-piteo zareo amin'izao. Tapitra. Maingoka. Tsara kokoa tsika raha manodidina ny tendrombohitra avy be io Aza adiny fa efa nisy ray lavo sahady tsika ka tokony hitandrina. 5 4 3 2 1 Stop! Tena mitifitra zareo anaty heliko randrahoana. Inona ny atao amin'izao? Zalahy.
Ny sasany mialan'izay alefa an'reto efa tamin'ny manantony reto a. Moa izay mitazona an'ilay fitaovana mahery vaika tonga dia mitifitra an'ireny heliko ireny ihany. Ary ato amin'izay ary! Tena efa manodidina antsika mihitsy anie izany heliko izany. Marina raha tsy tena matahotra izany raha vao mihetsika eto. Kalma fotsiny ialahy e. Aby dia petao aza misalasala e. Ohatran'izao ny fanaovana azy ry Zandry a. Ary aleo mpitiana mivaratra amin'izay ho ravana e. Dia somary asiana tapio-drivotra mahery vaika amin'izay e. Fampitady tsara amin'izay. Tena nirehitra nireny heliko ilay ty e. Ry zalahy, toy izany aloha ny tify. Aza melana mihitsy ry zalahy. Ary aleo afoaka amin'izay ilay fandriam-pitandrefana ery dia misamaritaka ireo e. Ary izy variana mantositra iny tonga dia tatazo moramora avy aty ambany e. Ao, ary fa daholo ary e. Isa, roa, telo, zany! Fa inona daholo re izany mipoapoaka be izany e. Oay, to vato mendera makaty. Ry zalahy, asy fitsoahana aloha fa maty anjera vato ane lesany e. Ialahy lety e. Reny amin'izay raha raha zalahy. Kapitena, mandrevenao. Fa misy inona to ohatrandreraka be izany ry Zandry e. Tsy vita kapitena. Ripaka ny ekipa. Za efa tsy mahatsangana tsony. Drivotra. Tena mitsoka farak'izay mahery. Kapitena, latsavaratra endrehitreny. Fa ahoana ry Zandry a? Allô? Tsy lety e. Fa inona mihitsy ny tanjon'ity dalitra e? Inona ho a? Allô, ranga rarafana avy a. Ao ry zalahy, tonga dia rarafy tifitra ny ao anatin'io alam-bantsika io e. Ao! Ato mbola mianatra mitifitra vararaka be koa ty heliko etsy ambonitsika ty izany a. Aza misy mihetsika aloha ry zalahy. Ary aleo anaovako azy. Varatra iray monja dia tsy hitany intsony ny lalako ombany e. Ka izany ary e. Andriamanitra, tena maizina ny tany aman-danitra marina. Zambena ny masoko ry zalahy. Marina tsy enjera avy ety koa tsika. Ay tsika izany e. Oay, lasa mandeha anjambany fotsiny tsika izany a. Reny fa lasa mitsoaka daholo ny heliko sasany e. Ay, kely aina kely any. Ry Zandry a, ary mbola misy mitipitra ihany eny any fitany izany e. Ary andao angamba fa nangaredina raha mbola sa. Areo somary ampiana orana kely dia tsy afaka maka izao izany e. Tena taraka lety e. Tena tsy tafafindrako intsony ny tongotro marina. Ry zalahy koa nama, toa samy manao izay navoty amin'ny ainy daholo ka tsy mba mirarahana akory e. Ary mbola misy ray tsy afaka mandeha intsony angety izany raha ny rahoany e. Aza tifirina izy aloha e. Sambory velona. Io zalahy lay ba. O kare tompoko. Ahoana e? Ka fa resy ahy. Tena resy ahy. Oety izy aloha any amin'ny toby e. Ao ry zalahy, lanjao reto namantsika maratra reto. O kare tompoko. Avelo rapa andeha hamonjy ny namako. Tsy laiko. Letsy a. Ary andao hoe lafa inona ary ty midaromaromo ty e. Anganao azy. Andao le ty fa tsy misy azy zany a. Malafa.
mandreava ianao. Tena tsy mamaly antsontsony letinao. Fa ahoana re? Te ho zanatry karipaka ao daholo ve ny ekipa rehetra? Ka tsy ho loza indray raha izany. Ao ry zandry ahodony aloha ny heliko fa tsy maintsy miverina amin'ny toerana teo tsika. Maimbo ka mandreava ianao. Aiza ho aiza nareo amin'izao? Lety e, fa iza mamebaiko anareo hoe miverina any amin'ny toby amin'izay e. Manao kitoto mihitsy nareo zany a. Izao ny ekipa notarihan'ny letenant miasa tsika. Tsy fantatra hoe inona mahazo azy. Tena mandreraka mihitsy zany a. Ohatra ary tô tena avy be koa ny olana manandrify alezoiko. Dia inona re no atao e? Andao mihitsy aloha zandry hiverina any amin'ny toby fa sao dia ho fatifaty foana teo koa. Soa aza fa mba tsy nianjerintsika le teo iny. Fa ho ataonareo inona nefa e? Tsy ilaiko be tabataba ry zandry. Ho alefako tsy lero ela raha mbola miteny a. Ka vao tatarangasa dia aleo oty a. Tsy misy miboaka zany le tsy eo a. Ary ohatry ny feon'olona fantatra ny zany miresaka aminareo ato izany e. Ohay, fa atao letinao miasy ty. Ie, ka dia tonga soa aty aminay zany ianao ko. Ary zany ara aloha tsy mitana asa tanana e. Ay, maty a. Tena mifona kiry vony a. Ay, tena mifona. Tsisy mifonafony zany le tsy vaniny ty a. Tena angamba ny haino fifonako tamin'ny nanao akeriny a. Ary teny io nanao akeriny a voalohany indrindra. Ka efa mifona nge zahay e. Tsy vitan'izany fa rehefa afa-po tamiko tena dia mbola nome tena baiko indray ilay zandary aman-jato. Mba miravira. Sao hoe very tena fa ho adiniko mandrakizay ary zany. Valio ary le tsy matahototy a. Ay, ka ino nitarika ny ekipa ny amiraviranao? Io misy ry tata. Ary ataovy mahita misy io androany. No ary zandry. Menanao atomboko. Inona moa ny toerana misy an'la ty eto amin'ny firenena? Mpitandro filaminana tompoko. Miaro ny vahoaka sy ny fananany. Ay kosa. Dia maninona nefa elan'ny ray no ela izay tokony hampanjaka amin'ny fahamarinana no manao zavatra mamoafaty ka. Valio ary e! Valio ary tia! Ka tena mifona tompoko. Mifona fa efa tena naninako ireny vitako. Aza ampijaliana resa. Angary ty vita amin'ny fifonana fotsiny izy tia. Anga ny fifonana lahy mampiverina amin'ny lohan'ny fiainan-janako tsony ka. Zao ary tia! Ay, maty akipoko. Oka rery zareo a. Tsy misy aoka izany eo tia. Ka fa resy a. Io la tsy fatory a. Fatory ny tongony aman-tanany. Kosa Io ry vony a. Valio aminy daholo izay rehetra nataony ianao. Ary rehefa afa-po amin'ny famonoana azy ianao dia atolory amin'izay maranako ny tantarany e. Ka efa mifona kosa ne zary zareo e. Allô, monsieur le ministre? Resahay tompoko. Tena tapitra ripaka indray ny ekipa e. Tena mangataka resahay raha mety a. Ampio fa tena tsy tohatra mihitsy le dahalo tarika randrahona. Sady maherody izy no manana stratégie enjana be. Ny fiainana ankehitriny ve? Tsy mba misy fitiavana Ok. zantsony. Voray monsieur le ministre, misaotra anao. Vola aloha vao famelan-keloka ary vola aloha vao fihavana. Oka resahay matomboselah. Oka pamarary nge zahay. Valina nataon'ity daholo zao ka ereto e. Aza be tarainao mihitsy. Tsarofo fa mbola mafy lavitra noho izao anie ny nampahoriana ao anahy e.
Ary tsy afaka nihaino an'ity izany mihitsy na ho tataka eo aza ny vavanyity e. Ahoana? Afa-po ve ianao anaka? Tiako raha za mihitsy nanapitra ny aina ry dada. Aoka izay. Ao amin'izay ianao anaovako azy. Oka ry tompoko, aza mbanana bazy fa tena mahatahotra ka. Oka. Kalma ry zandry a. Sao dia ho faty tsy lero ela. Ary tsy mendrika no velona eto amin'ity tamin'ny Madagasikara ity ilay tsy ny olona toan'lahy. Mazava? Mba manambonina itrany ala kanefa dia toetsaina amin'ny rehefa amin'ny tany. Fa maninona ny tako manao anaty voninahitra ny toetra ratsy ananany, ha? Kay maty ary. Marary ny tongotro. Oke, mengavy rea. Mengavy tena mengavy. Efa tsapako nefa tsy nety nataoko e. Tena marina izany e, tena marina vahoaka. Tsy mila amin'ny anaina ry tia. Ka marary. Aiza moa le tsy Madagasikara no androsiko. Lisy anantenena mpanjaka amin'ny fahamarinana sy aro madinika azy ity manao amboletra, mamotika, mandravo. Mbararo ve zany hoe alahy e, ha? Ay, maty ah. Ay, matopyako. Ay, vola tompoko. Fony. Satria misy vahany avokoa izay rehetra atao ry zandry a. Ka rehefa tsy manan-kambara intsony alahy dia zany atazo. Ary tony Sandra no nitifirany dada fa tsy ny fony e. Io ve hafaly aza kory? Aleo aloha tsy atao indray maka ny aina ry vony a. Amin'izay izy mahatsapa fahangiry firiana tsara. Ary dada, tonga dia vono faly any mihitsiny io. Io any filopon-tarika namotika amin'ny fiainako e. Vony a. Ahoana? Mety eza aloha ianao anaraka fandamina ananaka. Tsy maintsy maty io. Fa mbola ilaiko izy aloha dia alefa tsikelikely. Ary eto amin'izay tsika mianaka hiala tato aloha ka. Ho hita indray ny toy amin'ny tantara. Ndao ary sady mandrika be koa izany raha zany. Koa satria tsy maintsy misy valiny avokoa za rehetra atao. Na inona firehan-kevitra misy anao, na inona toerana misy anao, dia tsy tokony anao tsindrio falava, tsy tokony hanapatra fahefana amin'ny majinika, ary indrindrindrindra ihany koa tsy tokony atao fanararaotam-pahefana ny fananana ny satro-boninahitra. Farany manasanao hieniny toy ny tantara. Tsy mbola tapitra treo ny tantara fa mbola hitohy. Ny fiainana-ankehitriny ve tsy mba misy fitiavana izany intsony. Vola aloha vao fitiavana, vola aloha vao famelan-keloka, ary vola aloha vao fihavanana. Imena maso. Valiny natao. Tantarindromiseho sanganasany R. Stefanuela. Novelominy Mano Judith lahatry ny avo niaraka tamin'ny Joseph Faratizaparany, Radavy ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nanandotosa Rima ny fanantenana. mbola hitohy.